faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra izao herinandro masina izao paka ny andro firavoravona lehibe zany a teo amin'ny Jiosy tonga ny fotoana tao atendrim-bohitra Oliva Jesosy a nampaniraka amin'ny mpianatra izy mandehana makary amin'ny rivohitry ka jereo misy zanabriky mifatotra ao a hoento aty izy ary raha manontany ny tompony dia teneny hoe misy raharaha analan'ny tompo azy tanteraka daholo izany rehetrarehetra zany ary rehefa tonga teo dia nanontany tokoa ny tompony fa namaly ny mpianatra hoe misy raharaha analan'ny tompo azy a dia nanaiky izy androany koa ianao tonga eto anoloanan'izany pasika anoloanany herinandro masina zany a misy raharaha analan'ny tompo anao ary tsy izay ihany a fa ny fonao mihitsy no tadiaviny androany anaka hoy izy atsolory ihany fonao ho atolotra ve ny fonao androany a ho an'ilay Jesosy tomponao any amin'ny liko anao nambarany amin'izany fa any amin'ny marika kosa dia andro lehibe indrindra ho an'ny rahavavitsika fety ny sapandrofi ny faly ny olona ny orakoraka ny olona nakalazan'Andriamanitra androany koa tsika hideran'Andriamanitra kalaza azy ndeha ame voninahitra ilay tompony tompo ilay mpanjaka ny mpanjaka voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany aleluia masina 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 Jehova tompony maro endritry ny voninahiny tany rehetra amen anisantsika ny fideranan'Andriamanitra ny salamo 7:1 salamo 7:1 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 9 ary orinan'izay ny hira fa 1:70 Jesosy mpanjaka malaza ny andiny voalohany ihany salamo 7:1 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misaoro an Jehova ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anaran'ny masina misaoro an Jehova ary fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiny rehetra izay mamela ny helikao rehetra izay manatsitrana ny aretinao rehetra izay manavotra ny ainao tsy hidina ny andavaka izay manarina famondram-po sy fiantrananao izay mahavokisoa ny vavanao ny fahatandranao modindray tsony any volo mahery Jehova manao ny fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra mpahoriana efa nampafantatra amin'ny sesiny lalaka-lehany izy ny zanak'Israely nampafantary ny asany mamindra fo sy miantra Jehova maro-po sady be famindram-po amen arahantsika tehaka zany fiderana lehibe zany Jesosy mpanjaka malaza no tompo mpanjakana mahery sy tsara indrindra ka izy no harona mendrika ankalazana no ny heriny elatany sy lanitra koa ny soa mandazany ndao ano fahafatanana tompo mpanjaka mahery o miaino avy manaky tompo izany fa tompo ny hery rehetriana tsy misy mihitsy mitoana zay tratreny sainany herina ny fiterana saetina raisore iatsa tolotrana mety raisorisa vavakitsika voninahitra aneo anao rery ihany ry Andriamanitra rainay ianao lay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka ianao lehibe voninahitra ianao lay Andriamanitra izay ambony ny Andriamanitra rehetra Andriamanitra tsara mpanao ny tsara tompony fiainanay ary
mpandamina ny fiainanay, mideranao, misaotra anao, mankalaza anao, miravoravo miaraka aminao amin'izao andro firavoravona lehibe zao androany a. Reto mpanomponao reto, na ny tonga eto na ny tsy tonga eto, mankalaza anao, misaotra noho ny fitantananao, misaotra noho ny famindramponao, misaotra noho ny lalana rehetra hitondranao anay, na dia naindray lalana mafy aminay, indray lalana sarotra, fa ny fantatray a hitondra anay rehetra hivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Tonga eto izay ankalaza, anome voninahitra anao, tsy mba tahaka ny fanaonareo anie izany Jesosy, satria mbola olombelona maloto molotra izahay, mbola ety amin'izao tontolo izao, fa raha mba mitsangana izay a, miondrika ny lohanay a, raitsy fa vokatry ny fonay rehetra kosa manao hoe Masina, Masina, Masina Jehova Tompo maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Eo am-pitsanganana ihany tsika riavana no anatanteraka ny hira faraiky amin'ny zato a, ao anatin'ny bokira hoe fanahy eo midina, hitenantsika ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny ray aman-drentsika Dada RANDRIANATOANDRO. Hira faraiky amin'ny zato amin'ny bokira fanahy eo midina ianao. Misy tena mila non tontolo-piainako, tsy hay efa ninona raha tsy eonao Jesosy, tsy mahefa ninona raha tsy eonao, ny helin'Andriamanitra ianao ka hoelinao, nomba mampatanjaka, ny fandresenao dia ny Jesosy. Tovy mafy fa tena mila ny Jesosy ny fiainanao. Vavakisika voninahitra ny an'olo mpanjakanay, Andriamanitray rehetra, Tomponay rehetra, Tompony sy ny fahefana rehetra, amin'ny tenanay rehetra, amin'ny fanahinay rehetra, amin'ny herinay rehetra, ary amin'ny asanay rehetra. Miantso ny anaranao satria anao ny fotoana, ary milanao sy mangetaheta-nao zay mitenena Jehova ho fa miainy ny mpanomponao, ny anaranao no angatahako izany. Amen. Petraka isika. Ry havana malala rehetra, tonga rehefa sikely io fa mafana be, zay tonga ny fotoana zay anatrehantsika ny herinandro masina. Ny antsika moa alahady dia natokana fiderana azy satria mpanjaka izy mitondra araka ny teny teo ny sapandry firehetra anofahofanany Jesosy niakatra tany Jerosalema tamin'izany fotoana izany. Aza dino
teny voalaza teo hoe makane samyry vohitra iry ianareo rehefa tonga any ianareo dia hita zanaborika mifatotra vao izy ento ty raha misy manontany ianao ny tompony atao inona eo dia lazao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy. Vita programa amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, fantantsika rehetrarehetra fa mbola voafatotra daholo, voafatotra ny fahotana rehetrarehetra. Tonga ny herinandro masina vahao izy. Eto ty amiko izy zava-dehibe mihitsy zany, baiko zany hoe vao daholo ny ondriko fa mijaly. Rehefa tsy vitanareo zany ento ty amiko izy zava-dehibe tompoko ny fionana amin'Andriamanitra. Zany indrindra no nafatra farana antsika androany. Niteniko voalohany indrindra aloha dia niteny taminareo ahako ny momba ny zanatsika ao anatin'ny adolatsento misentosento eny dia tonga fitiavana eny dia manohatra ray aman-dreny dia lasa manaonao foana. Nananatra ny teny tamin'ny ankizy rehetra mba tsara ho alohan'ny mariazy mba mifampijery eo anatrehany ray aman-dreny ianareo fa be ny sampona na lahy na vavy ataony mariazy rehefa aveo tady firaisana amin'izay ny lahy tsisy nininona ao mahavehivavy ny vehivavy ranomasony zany ora olona tsy olona tsiray roany zany amiko zany ranomaso safotra mihitsy ranga nandaniana vola be tamin'ny sabotsy dada inona no atao tany makany amin'ny tribonaly miaraka amin'ny avocat miaraka amin'ny dokotera eo natrehany mpitsara mijerena raha tsisy mahavehivavy azy eo ihany mpitsara dia miteny hoe fafana ny sora-panambadiana izay natao tamin'ny sabotsy. Fa sapotra lasa dala mihitsy mandraky tiany androany. Sasany mba lasa azo atao hoe mitomandry mandritra ny herinandro. Fa misy tena lasa dala ny vadika hatramin'ny ato-dohany. Mandraky tiany androany mbola tsy sitrana ny sasany. Teny taminareo mba jereo ny zanakareo, fampijerianareo. Maro ono na amin'ny telefona na nilaza taminareo fa tafotohana. Tsy tokony hiteny an'izany mihitsy dada. Raha nampalailo anareo zany mifola aminareo folona aminareo fa mba eritrereto kosa tompoko raha mbola milaza ianao fa za dada ianao zanako diso ve dada raha mba miteny any zanany nareo ray aman-dreny diso ve dada raha mba miteny amin'ny zanany allo dada mba hiteny amin'ny zanany
maro be nge ny ankizy zay anontaniako e fa ianareo vehivavy tony ve hoa tsy mba miteny aminareo nga mamanareo fa rehefa tonga fotoana ny eny zazavavy tandremo so miarakaraka amin'ny lehilahy zao ny antony zao ny antony zao ny antony misy no miteny hoe misy teny mafy ary miteny aminany hoe tandremo fa na dia mandray tanana lehilahy fotsiny aza dia mahabevoka mandraky tia ny androany indrindra fa inareo nianatra tany amin'ny masera na tany amin'ny frera be dia be zanatsika miangonany zany lalàna mafy tandremo fa mifandray tanana fotsiny dia mahabevoka ary tena sahirana mba mitezo amin'ny toerako ngenareo raha olona mba mangataka bizo ny lahy laza fitiavana azy fady fialahany tamaina fa maninona anao manao an'izany satria izy a taizana katolika mandray ny tananao fotsiny a dia bevoka dia ahoana ozy mama ny angavy izy efa nampanatsoko inona hoa tsy anao an'izany mihitsy a dada bizo fotsiny sy mandray tanana maika fa bizo dia olo erangah io nanao pasteur ndana manao masera hono hoe zay ny lozany rangah tomany teo ka zany ve ho a dia tsy nataonao taminy zany zao potika zao izy zao a efa 5 taona mbola tsy mety manambady ahoana niny tsy hananarana an'izany zavatra mahavoafady rehetrarehetra io ny tantaraiko teto nampalahelo sasany zao nisy tompoko a raha mbola iverinareo a fa dada reo zanaka reo rehetrarehetra reo a matahotra ny dada sy neny daholo ary raha bevoka izy amin'ny adalany jamais izy ka hiteny amin'ny dada sy neny firifiry ny tonga ho amiko manao hoe raha mitelefônina fotsiny dady ianao na inena raha pitsody amony tena manazava n'izany ianao aneo maka ho any amin'ny afo be raha mamony tena tsy rarahako zany zany ve dia tsy raha mitaiza avelanareo dada rery mitaizan'izany tsy mijery an'izany ianareo matetika tsy samy teny an'izany adada inona no ataoko fa tena miantso dokotera miantso sazy fama reseo lahatra ty olony ty ao ny sasa manao hoe tezainay zanany fa mafy mieritreritra an'izany de tsy ray aman-dreny manko nareo alako ty ary raha maty eo ary ianao dia ahoana tsy rarahako 2 taona lasa zay ny tenenan Jesosy tamiko hoe dada teneno zanako vavy fa manaonao foana ka tiako menina teto zany ho raisina izy a amin'ny alakamisy latsinainy a tonga miferapara hoe ka tiako menina anankiray 17 ans maty hiditra eto am-piangonana ny razana ka raiky noatra zany a maheno an'izany fa lazaiko anao tena namony tena ary izy namony teny iny ny hitan'i Jesosy any amin'ny afo be teneno ny zanakao fa manaonao foana jereko fotsiny ve zany aminao hoe zanako ianao aza menina tsiny miny dada raha manao an'izany satria matetika menatra ray aman-dreny ny teny an'izany le ankizy koa matahotra fa mitrerona be dadanay avela ary ve izy andeha anaraka ny onjam-piainanandry
efa tsy hita izy va hoe Dada tsy hitany zanako herinandro zay tomandry manontany an' Jesosy tsy maty izy fa lasa nanarakolona ary tsy hiverina izy satria treroniny Dada sy neny. Mahasoa anao ve no elo zany? Za mba haray fa tsy mahatanty an'izany daroy mihitsiny. Zafady amin'ny teny zany aminareo. Tadidinareo ny tantarina Julie ny tantaraiko teto. Prahavavy reo mpiara-mianatra miaraka mody miaraka mianatra miaraka mody isanandro maditra be le zokony soritoka jangajanga manaraka boaty teneny le zandrony za miteniteny amin'ny Dada sy neny ataovy hoe lasa nanao devoir hono izy dia mianatra any ampianarana. Maty le kalakely any amin'ny afo be. Tonga ny devoly avy any amin'ny afo be any tondra taratasy. Julien tiany taratasinao nofy io nofy taratasy inona taratasy avy any amin'ny afo be. Vakina Julien ranona namanao ty aty amin'ny afo be zao aho manoratra aminao. Mijaly Julien fantatrao fa very tsy nananatra ianao. Maninona hitanao soritoka raha fiarahanao tamaina daroanao mihitsy raha makany amin'ny boaty. Matahotra hozy Julie satria zoky ianao. Dia hoy ny soratra eo ambany manao hoe tonga eto amiko Jesosy miteny hoe satria ianao tsy nananatra ny ratsy fanahy, raha maty io ratsy fanahy io dia adiniko aminao ny randy. Ka ianao Julie satria tsy nananatra dia alefako any amin'ny afo be ianao. Lasa le devoly taitra Julie amin'ny 4 maraina amin'ny 10 misy ny antso telefônina. Aiza ngamy misy anao? Teo izy le ray aman-dreniny satria kozinina moa reo. Maty izy. Maty ahoana hoy Julie. No niditrany any soritoka tany izy dia ndeha hody dia ny fohany tomobile dia maty. Fa ny tomany Julie tena taratasy avy any amin'ny afo be mihitsy zany fa ianao ho Jesosy ataoko atao amin'ny afo be satria tsy nananatra azy. Fa izy kosa alefako aty an-danitra. Ry havana, zany ve ny tianao ho tonga eo amin'ny fiainanao? Ray aman-dreny samy ray aman-drenitsika, ianao miteraka, za mitaiza. Tsy maintsy miara-miasa tsika, farafaratsy ny aina zaveriko averiko tsara, farafaratsy ianao ray aman-dreny no makany amiko hoe Dada misy an'izao ny zanako. Dia miara-mitaiza. Fa raha eto kosa ny teneninao hoe tsy mety zany lazainao zany Dada fa mahamenatra, za koa raha ny vokany. Azafady mahery fiteny fa tiako tsy hanan-dratsy dia teny an'izany eny tompoko zao tsika
dia hijery ny momban'ny fahafolon-karena. Jerentsika vakentsika ny agay, izany agay zany a page 871 page 871. Sarotra be mitady an'io agay io a. Sasany ataony hoe agay tsy isy zany ataony baiboliko. Page 871. Toko ray ihany manko ny agay tiako anankiroa telo. Roa. Agay toko voalohany. Azafady. Malakika azafady. Malakia any amin'ny page 883 azafady. Malaky toko fahatelo andininy fahafolo page 883 amin'ny anaran'i Jesosy. Entinareo ny fahafolon-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako, mba hasikanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro, raha tsy ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Entinareo ny fahafolon-karena rehetra ao an-trano firaketako mba ho asikanina aho, izaho toetra amin'izany aho izy raha tsy voaiko ny varavarana any lanitra ampidinako fitahiana ho anareo. Varavarana iray hita iny Jehova anao, ianao olombelona nandray anjara tamin'izany natao hoe fahafolon-karena. Inona no andoavana amin'ny fahafolon-karena? Jerentsika tsara miverina amin'ilay agay teo aloha. Magay 871. Ataovy tsara ao amin'ny atin'ny fonao izao zavatra izao. Raha manao fahafolon-karena anao zany voain'Andriamanitra ny varavaran'ny lanitra ho anao sy ny taranaka ao. Raha tsy mandoko kosa ianao dia ny agay toko voalohany ny andininy fahenina. Naran'i Jesosy, efa namafy be nareo nefa kely ny taomina. Ok zay aloha nisy namboly vary tamintsika tany Ambatomirahavavy tany. Nenay namokatra, dadany mba miasa tany rehefa any. Nenay namokatra, nenazy amin'ny tanimbary anankiray io tapaky ny sibika. Dia tsy fantatra fotsiny zao manontany azy hoe inona ny zezika natao. Ne taon'ny olona ihany hoany mba nataoko, zany hoe tsy mahay mamboly fa manontany. Ka ny anahy koa no natao reny olona reny ihany. Fa ny anahy dia tsy disy fa dia tapa-tsibika fotsiny nefa ny tanimbary efa 1 hektara. Tsy nety namboly tsony izy fa tezitra. Kely ny taomina, fahavoazana ho anao io. Toy izo, mihinana ianareo nefa tsy voky. Inona moa zany? Inona ny mihinana fa tsy voky? Ny fasana. Fasana ny tsy mety voky
na misy maty be deabe aza hohan'ny foana ateliny foana tsy olona tsony ianao zany fa fasana de ao ny tranonao. Misotro ianareo a nefa tsy afa-po de inona ianao zany lavaka fa tsy olona tsony azafady. Mitafy ianareo a nefa tsy misy mafana fa voazana neza vidy lamba foana alefa daholo ny body fotsy 5 ndray tafiana miaraka amin'ny akanjo a sy ny bakiraro a ao tsy mety mafana. Inona ny manao zany? Inona ny tsy mety mafana? Ny olona maty. Efa maty ny fijerin' Jesosy azy rehefa tsy mandoza ny fahafolon-karena zany tsika. Ary zay mahazo karama hony a de mahazo karama atao amin'ny kitapo loka. De inona zany? Fahatiantoka ray lavaka eo amin'ny fiainanao a tsy manohy fahafolon-karena. Zafady tadidio tsara io zany a raha manohy fahafolon-karena tahina Andriamanitra, tsy manohy fahafolon-karena fahatiantoka ray lavaka eo amin'ny fiainanao a mianatra tsy afa-panadinana, manambady tsy miteraka, zay mikarama very daholy. Mahantra 4 anaran'izany. Taovy tsara reo anankiroa reo aloha anatin'ny lohanao. Iza ary no andavana ny fahafolon-karena? Levitikosy 17, Genesisy, Exodosy, Levitikosy 17 azafady 17 ny 270. Levitikosy 17 ny 270. Anaran'i Jesosy ary ny ampahafolo ny vokatra rehetra amin'ny tany, na avy amin'ny tanimbary na avy any an-tsaha dia any Jehova, masina ho any Jehova zany. Ary raha misy tian'ny tompony havotana ny ampahafolo ny vokatra dia ampino tonga avy 9 izy. Ary ny amin'ny ampahafolo ny omby na ny ondry na ny osy dia ny ampahafolo ny zay rehetra mandalo eo amin'ny teny mpiandry no masina ho any Jehova. Vokatra rehetra ny ampahafolo ny loha dia ho any Jehova. Zay ny voalohany. Reny le raha omby izy na ondry izy dorana, tena dorana isa-tokantrano mihitsy hoe reny enao. Ary raha vola izy a dia aterina ny ampiangonana anaovana ny asan'Andriamanitra. Zay. Ary raha ohatra ka vola ny tianao, vola dia ataonao avy 9 ny vidin'io. Raha avy lavitra no ohatra
jerentsika rehefa avy eo zany aiza moa no hitondrana omby amanosy ho any an-tranon'i Jehova satria any no andoroana zany. Tsy vitanao zany dia soloana vola na tany tao nahoana ny totra tany ho an'i Jehova, soloana vola dia io vola io ho an'i Jehova anaovana ny asan'i Jehova. Zay ny ray. Omena an'izy amin'ny fahafolon-karena. Nomery 720. Io akaiky io page 145. Nomery 720. Ny andininy 120 ka hatramin'ny 720 anaran'i Jesosy. Teny 120. Ary indro ny taranaka levy efa nomeko ny fahafolon-karena rehetra amin'ny Israely ho fananany no ny fanompoana zay ataony dia ny fanompoana ny amin'ny tranon'ilay fionana. Zay ho an'ny taranaka levy, ny mpisorona, ny mpitandrina, ny mpitondra fivavahana ny dikany zany, satria izy ozy tsy manana asa afa-tsy io mitondra vavaka ho an'ny olona rehetra. Ndiny 220 misy an'izany. Ny faraparana amin'ny 220 tao. Ho fananany no ny fanompoana zay ataona dia ny fanompoana ny amin'ny tranon'ilay fionana. Ary tsy mahazo manakaiky ny tranon'ilay fionana intsony ny zanak'Israely fa andreo meloko izy ka maty. Mitondra ny vavaka ny olona rehetra amin'Andriamanitra io mpitondra fivavahana io, satria zay no asany. Tsy mahazo manao zany nizaniza ozy fa ilay mpitondra fivavahana aloha mitondra ny vavaka, rehefa mivavaka avy eny an-trano ianao. Diny 720. Fa ny levita ihany no hanao ny fampivavahana momba ny tranon'ilay fionana, ary izy nitondra ny elony ho lalàna mandrakizay amin'ny taranaka reo, amin'ny taranaka faramandimby zany, fa tsy hanatany olovana amin'ny zanak'Israely akory izy. Zay satria ny mpitondra fivavahana tsy manana asa tsony ary betsaka ny mpitandrotsika tsy vitako tsony ny asako dada, mitsidika marary, mitsidika isan-tokantrano, menimenina beato mihitsy raha matoa. Zao ve ny atao hoe manompo an'Andriamanitra? Reny tompoko ny fanaovana ny fahafolon-karena. Manaraka izany, aiza no naterana amin'ny fahafolon-karena? Efa nolazaiko anareo teo. Deutéronomia 12. Genesis, Exodus, Leviticus, Numéro. Deutéronomia 12. Andininy 5 ka hatramin'ny 7. Andininy 5. Fa ny tany zay hofidiany Jehovah Andriamanitrareo amin'ny firenenareo rehetra, asiany ny anarany sy ho nenany
no ho atononareo sy alehanareo. Any no hitondranareo ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa alatsadra sy fahafolon-karenareo sy ny fanatitra sandratra ny tananareo sy ny fanalamboadinareo sy ny fanatitra sitraponareo ary ny voaloateraky ny ombonareo sy ny ondrina aminosinareo. Ary any no hinananareo sy ny ekonanareo anatreny Jehovah Andriamanitrareo ary ifaninareo amin'izay rehetra ary ny tananareo zay efa nitainy Jehovah Andriamanitra anareo. Aza manao araka zay rehetra ataontsika eo anatreny nitsony ianareo dia izao samy manao zay mahitsy eo masiny avy ianareo. Fa ianareo tsy mbola tonga ny amin'ny fitsarana sy ny lova zay meny Jehovah Andriamanitra reo ho anareo. Misy tany toerana nataony Jehovah hoe any ny aonako aminareo, dia aiza moa zany? Aiza ny toerana nataony Jehovah hoe any ny aonako aminareo? Fiangonana. Any io no aterina. Zay ary rehefa tonga anareo dia ianareo menakafy mahazo mihinana na omby io na ondry io aterina any. Sasany ho any ampisorona, sasany ho anareo menakavy. Azanareo zay misy zany ho an'ny mpisorona, mba misy koa ho anareo. Raha sarotra ny toerana lavitra hitondrana ny fanatitra, inona no atao? Deutéronomie 14 eo akaiky io. Ny andininy 12 ka hatramin'ny andininy 17. Andininy 12. Aloavo tsara ny ampafolony vokatra rehetra avy amin'ny voana vafinareo, dia mivokatra ny atsaha isa-taona. Ray zay. Dia oka eo anatreny Jehovah Andriamanitrareo eo amin'ny tany zay fidiny ampitoerany anarany no hinananareo sy ny ampafolony varinareo sy ny tranom-balobokareo sy ny diloilonareo ary ny voaloteraky ny ombonareo sy ny ondry amanosinareo, mba hianaranao atahotra ny Jehovah Andriamanitra ao. Miaraka mivoratra n'izao tsika dia miaraka mihinana hoe Jehovah nanao zao hoe andao hiara-mihinana amiko ianareo. Tanao zany fa tena firaisapo amin'Andriamanitra mihitsy ny fizarana zany miaraka mibesy maro misakafo. Ka raha misy fotoana anao déjeuner concert tsika dia zay ny tandindrony. Anao déjeuner concert tsika andao daholo mba hiaraka isakafo amin'i Jehovah. Déjeuner concert zany dia tokony fanomezana avy any amin'ny olona hoe reny hena 10 kilao, reny sosisy 10 kilao, reny na mofo gasy na hena manonaka, reny ronono, reny vary, reny laoka isan-karazany. Miara-mihinana. Zany tena déjeuner concert zany. Toezatsika 17. Fa raha lavitra kosa ny lalana nalehnareo ka tsy matondra zany zavatra zany ianareo, satria lavitra anao loatra ny tany zay fidiny Jehovah Andriamanitra ao ho ampitoeriny anarany. Raha nitahiny Jehovah Andriamanitra reo ianareo
dia amidinao vola izany ary hofinosinao vola ka hoentineo eo an-tanana ka akany amin'ny tany zay fidiny Jehovah'Andriamanitra ao, ary ny vola dia amidio zay rehetra tiany fanahinao, na omby, na ondry, na osy, na divoay, na toka. Zany akory hoe dia hitondra toka ho any am-piangonana na izay zavatra hafa tiany fanahinao, ary oka eo anatreny Jehovah'Andriamanitra ao ny hinananao zany sy hifalianao mba amin'ny akolanao. Ary ny levita zay eo an-tanànanao dia aza foinao fa tsy manana anjara na lova eo aminao izy. Tanao zany amidio raha lavitra be anao zany hoe ataontsika hoe aza moa misy desaka be any ambany volo any anao fahafolon-karena anao mbola hiazakazaka any am-piangonana lavitra be anao dia amidio na tany na inavina lazainy teo na omby na osy fonosy tsara lay vola fa tsy sainao hoe oy dia rehetrarehetra ty omena daholo, fonosy tsara aza atao hita amin'ny masonao tsony atero amin'ny Jehovah. Mazava amintsika zany zany rehetrarehetra zany. Le adevitra mety hisy any ny farany feny Exodosy 7:20, Genesisy Exodosy 7:20, Oisy 7:20, ny andininy 20 ka hatramin'ny 20. Ny andininy 20, indro izaho maniraka anjely eo anoloanao hiaro anao any an-dalana. Zany ny vokany, zany ny vokany ny olona zay manolotra fahafolon-karena. Aniraka anjely aho eo alohanao hiaro anao, fa tsy hoe hiaro anareo ianao zay nanao fahafolon-karena, hiaro anao eny an-dalana sy hitondranao any amin'ny fitoerana zay namboariko. Manoro lalana ho anao mihitsy Andriamanitra, na asa eo na inona tadiavinao, izy anoro lalana anao, namboariny ho anao. 20, mitandrema eo natren'ny anjely ka mieno ny feony ary aza mampatezitra azy, tsy mahazo mampatehitra anjely fa tsy amela ny fahotanareo izy fa ny anarako na ho aminy. Raha hiaino ny feony kosa ianareo ka manao zay rehetra lazaiko dia ho fahavalo ny fahavalonareo tapitra ny mpanetsika anao rehetrarehetra eo taperin'Andriamanitra mihitsy, satria azy ianao rafinao fa andeha eo analen'ny anjely ka hitondranao ho any an-taniny Amarita, Setita sy ny Perizita, hitondrana lalana vaovao ho anao Andriamanitra. Zay ny vokany. Jerentsika indray Salamy 4:20, Salamy 4:20, ny andininy 9, sitrapoko ihany no anateraka fanatitra ho anao. Reo fahafolon-karena rehetrarehetra reo zany rehefa tsy ataonao amin'ny fonao dia tsisy dikany amin'Andriamanitra. Mpanao Salamy milaza hoe sitrapoko
no anolorako izany ho anao Jehova. Masina izy zay a tahiny ianao. Dia ahoana ozy Jesosy aty amin'ny Jauna 5. Matthieu, Marka, Luka, Jauna 5. Ny andininy 5:7. Ny andininy farany. Ho Jesosy a, aza ataonareo a, andininy 5:7 a, aza ataonareo fa izaho ny hampanganareo amin'ny ray. Misy ny mpiampanganareo dia Mosesy izay itokinareo. Fa raha mba nino any Mosesy ianareo dia nino aho, satria nanoratra ny laza izy. Fa raha tsy mino izay nosoratany ianareo a, ataonareo ahoana ny finin'ny teniko. Zay nosoratany Mosesy ozy enoy ataovy. Fa raha tsy mino any Mosesy ianareo a, ataonareo ahoana ny fiaino aho. Sotra tompoko a, teny atsipy amin'ny manam-panahy zany a, raisiny malala. Za manantena manomboko izao a, fa no fanatitra ny tsitsapo vokatry ny folo ao ianao. Raha tsy manana inoninona ianao a, ahoana moa no misy inona hoe misy olona tsy manana inoninona? Fa ianao tsy manana inonio mihitsy a, na kely aza alohanao amin'ny fonao, misokatra ho ny varavaran'ny lanitra, tondra fitahiana ho anao. Ary ny karamanao amin'izay fotoan'izay a, tsy hanalaky kitapo laoka intsony, fa tehirizin'Andriamanitra ho anao sy ny taranakao. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Manoloana n'izany tenin'Andriamanitra izany a, dia tsika hiverina amin'Andriamanitra. Nentsika taiza ny hampafolon-karena tamin'ny fitahian'Andriamanitra antsika, samy mamaly ny tsirairay. Manahoana no tondrantsika ilay fitahiana ny vola izay nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy, nentina nandenan-kay izany a, andaontsika hiverina ao amin'Andriamanitra. Tsy izay ihany no entintsika ao amin'Andriamanitra androany, andeva ao izy herinandro masina, taona ny famahana, ninona mbola mamatotra any aminao any, andao entintsika ao amin'Andriamanitra androany. Andao hovahana ny tenantsika, andao hovahana ny manodidina antsika, fa sendra hoe tsy hinambarantsika, tsy hinambaranao fa iza marina molay Jesosy. Aza miandro lasa mpiandry, mpiomana, aza miandro lasa pasteur na iraka, fa na iza rehefa mpanompon'Andriamanitra ianao mandehana, trio amin'ny olona rehetra, fa velona lay Jesosy dia tsika hiatoraka eo aminy, fa tsy miovy izy ary tsara izy, ibebaka, amaha, fa fotoana ny famahany zao ka araroty aza misy miana intsony. Ataontsika nihira 7:7 voalohany ihany risaka izany mpanota ao arinan'izay samy entoraka eo amin'Andriamanitra isika, hitondra ny tenantsika tsirairay avy. Zanaka
Andriamanitro rainay, ray Jesosy Kristy izay zokinay ary tena sakay izany mpanota tokoa satria ianao le efa niteny hoe tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianao fa ataoko hoe sakaiza. Tena sakay izany mpanota tokoa ianao ka ankehitriny izay a raha mbola miverina mijoro eto anatrehanao mitondra ny tenanay tsirairay avy a manoloana anao dia to tsy mba manan-kalahatra, tsy afaka hifandahatra aminao na dia misy fotoana ary ianao miantso anay avia ary hifandahatra sika fa raha hijoro manoloana anao izay ankehitriny a dia hitanao ny any am-ponay tsirairay avy any tsisy miafina aminao fa manantona anao a miariary eo anatrehanao ny fahadalanay rehetrarehetra. Sazay anokatra ny vavanay moramora hiteny mangina ny am-ponay ihany androany satria ianao ny fantatra efa miantso androany makanesa ty amiko fa ovako ento ty. Betsaka ny mangeza Jesosy any, betsaka ny mamatotra ary tsy vita n'olombelona ny famahana fa ianao rery ihany ny mahava ka ndreto izay samy manonona ny any am-ponay ihany samy mahalala ny mangeza sy ny mamatotra. Anao ny hery, anao ny fahefana ary tsy manana mpamonjy afa-tsy ianao zahay. Hitanao daholo ny fahazarany ratsy rehetrarehetra mamatotra amin'ny mpanomponao na inona reny a ka tononony aminao androany, hibebahany aminao androany a Andriamanitra mpamindra fo ianao. Ny volanao rehetra tsy mba naterinay taty an-tranonao ny hampahafolony fotsiny ane, tsy mba sarotiny ianao na ny lavaniny ka hoe ny 50 isan-jato no atero anahy fa ny hampahafolony tadavinao a dia ho arotsaka ao aminay ny fitahiana mananambiampy ho voanao izany varavaran'ny lanitra izany. Folo izay Jesosy satria raindray dia toa olona tsy mba tahiny izay kristianina ka mamindra fo aminay fa kainandrobanao zahay, mamindra fo ary mamelany elokay fa ngio foana izay apatsaivo zahay fa ilay hampafolony izay ihany ny mba tadiavinao. Ary amin'izao sisa izao ataovy tsapanay fa amin'ny fotoana kosa Jesosy anateranay izany hampafolony izany ho ato an-tranonao dia ho hamarinanao ny teninao io fa tsy miova fa fitahianao mananambiampy ho arotsaka ao amin'ny mpanomponao rehetrarehetra. Mety misy ny any anatiny any kitapo goka, misy ny tsy mahare hafanana, misy ny zavatra maro samihafa, mamindra fo Jesosy mamindra fo fa androany ianao anofa amaha ary anafaka anay dia makasitraka indrindra Jesosy. Marinonao ny teninao hoe makanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavezatra-entana, izanao hanome anareo ny fitsarana ka ny fanoloranay ny adinay, fanoloranay ny mavesatra, fanoloranay ny fahotanay androany ovahanao daholo izany. Ho amarinonao ny teninao fa izay rehetra tena ny bebaka tokoa tamin'ny fonao dia hoy ianao hoe anaka voavelany elokao fa amin'izao sisa izao aza manota itsony. Tsy miova ho Jesosy, omaly, anio ary mandraka izay fa na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanao dia ho fitsiny mangatsangatsaka izany. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, faly izahay fa ny Andriamanitra velona mpamindra fo ka dia hiaraka hira amin'ny Davida mpanao salama izay manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen.
Min'Andriamanitra ray sy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virgine, nijalana napaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray sy toa, avy any eviny tsara velona sy maty. Niny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganany tena maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Ho tanteraka tokoana izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Miara-mipetraka isika tompoko. Dia mbola mampitombona amintsika ny riavana ny fahasoavana ho mba-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Dia tonga amin'ny fanonana ireo rehetra izay nanao nampiaingo an'izao alitara masina izao tsika, izay tompony ny anniversaire androany, izay miisa 7 menada mianaka. Hotononona amin'ny anaran'i Jesosy zany. Rajao Arnesa aja malala, miaro ny aiko fahasoavana, randrianay sy lofo ny aina, rakotondraibe Julien Sylvain sy razafy aromanana Emilienne efa taonan'ny mariazy, rajaonaro velo volohaniony Lilia, narovanjanahary Eliniaina Anaël, razafy indravao Mura Juliana, rajaonaro vony Mandimso Johanne, randriamanga Sarla sy razay aromanana Rufine sy 20 taonan'ny mariazy tamin'ny 30 mars, rahason ny aina sitraka, ratovo ny aina Nombana Arena, rakotovololona Salomon Kristina, ara Salomon Mano, razay aromalala Julienne, rakotovao Lalaina, andriambelomanana Manda Iloniaina, andriambelomanana Fi Anjarasoa, andriamanjato Alexandra Pascal, andrianoso toko fanomezana, Soluery Tiavitso Victorio, tojonirina miantso Arvony, rakoto arso Gérard Charles, andria mitantso Niaro Tahina, rakotondraso sitraka sy razafy mahatratra Jean Judicaël 20 taonan'ny mariazy, randria malala Ania Venus, andriamboavonjy tanjona fitahintso, andrianiaina Fania Fenso, andrian'ny risoa lovanirina Hervola, andrianarvony Herinala, ramamonjiso Christine, raony lalao Patrick sy ravelo arson Lantso 30 taonan'ny mariazy, randrianera Jean-Claude sy razafy miantsa Simone 30 taonan'ny mariazy, ratina aromanana Anjarasoa Saoly 3 taona androany. Dia reo avatsika izay nanolotra fanomezana kanentina nampiaingona zao alitara masina zao. Ny fanomezana tsara indrindra dia antenin'Andriamanitra. Ny fanomezana izay omenanareo androany dia izay hitantsika ao amin'ny Salamo 230 ny andinin'ny 9. Salamo 230 ny andinin'ny 9 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalaka alehanao ao Jehova, hitsinjo anao ny masoko ka hanolotsainanao. Amen. Iaraka hitsangana isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra hivavakantsika. Endre ny fifaliana ry Andriamanitra rainay satria isan'andro dia aseho anao anay izany voninahitra izany famelan-keloka ary izany fitiavanao anay izany. Tsy herinay natranjakay no nahatraranay izay vanim-potoana rehetra tsarovanay, fa no ilay famindram-ponao lehibe, ary lehibe tsy takatra ny sainay satria efa noharonao tahaka ny avon'ny lanitra sy ny tany ny abean'izany famindram-ponao zany. Dia misaotra anao izay.
dia ireo ny mpanomponao Jesosy. Nitononona teo ny anaran'izy tsirairay avy, ao ny lehibe, ao ny kely, ao ny efa manatokantrano areo mbola mianatra. Ho an'izay manatokantrano Jesosy ka nahatsiaro izany fahasoavana avy any aminao zany izy ka mbola nahatratra amapolo taona maro ny tokantranony, dia mbola angatahako ianao sy ny fahasoavanao, mbola hitoetra ao anatin'izany tokantrano zany, dia hanolo-tsaina azy ireo, hanome fifankatiavana azy ireo, ary mba tena mba ho tokantrano modely tokoa izany tokantrano zany, ka mba ho arahany zanaka manjafiny hoe tsara ny miaraka aminao. Dia ao ireo mbola mianatra Jesosy, ianao ny tompony hery sy ny fahefana, ianao mpanolo-tsaina mahay indrindra, ka tolory saina izy, tolory fahalalana izy amakivakiany zao fiainany zao. Ary eo miasa kosa Jesosy, mivoaka maraina ary tsy miditra raha tsy ny hariva, dia ianao mbola anambina ny asan'ny tanany rehetra, hanome azy ny hery sy ny tanjaka, ary hanome azy voninahitra ihany koa, satria zany voninahitra zany Jesosy ilaina eto tany zany, fa tsinotsinony zany any an-danitra any, fa ny fanomponanao ny tena mendrika mba handovanay fiainana mandrakizay. Dia ho anao rery ihany ny dera ny aja ny voninahitra, ny saotra Tompo malalo. Amen. Mazao toerana Tompo. Dia nilaza taminareo teto moa tamin'ny ray volana hoe ny vola miditra eto amintsika tao anatin'ny herintaona dia mahatratra 5 miliara mahery. Sotran'i Jesosy amin'izany, nioraka be daholo nareo nanao hoe ay manambola betsika izany ka inona tsy ny moa nanaovana rakitra. Tsy anjarako kosa no miteny ny vola lany rehetrarehetra, fa ny trésorerie générale no hitesaka izany aminareo tsotsotra fotsiny. Sotra Tompo. Dia miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'ny Tompo atsika rehetrarehetra. Araka izany dia mijoro eto ny tenako entina manazava atsika rehetrarehetra ny vola miditra sy ny vola mivoaka nandritra ny taona 2024. Vakiko amina ariary izy tia dia misy koa famakiana azy amin'ny FMG, ary tsy ho vita eto raha ohatra ka ny détail rehetrarehetra no avoaka, fanezahana no fitinina arak'izay mahamety azy le izy. Vola sisa teo am-pelantanana tamin'ny 1 Desambra 2024 dia 35 756 ariary na 178 783 850. Vola miditra tamin'ny fiangonana rehetra nandritra ny taona 2024 dia 1 milliard 144 millions 965 040 na 5 milliards 724 825 200. Vola niditra tamin'ny école na ny sekoly fitazatsoa dia 35 millions 119 800 na 175 millions 599 000. Vola niditra tamin'ny radio 16 millions 384 500 na 80 millions 922 500. Ny vola niditra tamin'ny komity ny fankalazana ny roapolo taona dia 44 millions 083 500 na 220 millions 417 500. Io dia misy fanamariana kely satria niditra taty amin'ny fiangonana ny vola ny 20 tamin'ny voalohany dia no mifandaminana sy mifankatahandry zareo tany tena tena tany rehefa tena nandeha ny asa dia
versena directement tany amin'ny compte-ndry zareo le izy dia tsy nandalo taty amin'ny fiangonana ntsony après fa io no niditra taty amintsika zany dia io koa dia tsy maintsy navoaka rehefa aveo fa ho hitantsika eo ny namoana azy. Vola niditra tamin'ny sampana 106 906 790 na 534 533 950. Ireo rehetrarehetra reo dia mitotaly 1 milliard 383 216 400 ariary na 6 milliards 916 082 FMG. Inona daholo ary no nampiasana anazy satria izay tokoa moa no tena tadiavin'ny olona vahoakan'Andriamanitra dia eo amin'ny fampitaovana izay misy 134 432 484 na 672 162 420. Io dia nisy W izay natao fiangonana tamin'ny 2021 ary nandritra ny taona 2002 no nanaovana amin'ny paiement 2021 le commande W dia 2022 ny nanaovana amin'ny paiement ny azafady. Teo koa ny entretien ny groupe ny entretien ny tobile ny fiangonana dia teo koa ny gazoala izay hitantsika fa nisy ny fahatapahan-jiro matetika dia voatery tsy maintsy mampiasa groupe isika. Io groupe mandeha be io ozy tata izay isaky ny tapaka lizy dia midéclenche automatique io groupe io dia izay no ao anatiny. Ny fanokanana any amin'ny toby isan-karazany sy ny frais de déplacement ny ray aman-dreny sy ny délégation miaraka aminy ny frais de déplacement ny 3FM izay tiana ho fantatritsika koa fa be dia be ny olana ara-piangonana izay tsy maintsy nandehanan'ny 3FM tsy maintsy nandehanan'ny RMM. Teo koa ny fanampinan'ny toby teo koa ny frais ny olona namonjy an'ireny fanokanana ireny ary araka ny fantatritsika dia nisy ny fandehanana ny ray aman-dreny tany amin'ny Fort Dauphin, tany amin'ny Majanga, tany Degoa, tany Antala, tany Tamatavy sy ny délégation miaraka aminy. Io dia nahatratra 150 185 558 na 750 927 790. Eo ny karama mampiasa am-piangonana dia nahatratra 326 177 435 na 1 milliard 630 887 155. Rehefa miteny an'ity karama mampiasa am-piangonana ity dia ao le charge sociale izay tsy maintsy alohantsika any amin'ny knapsa. Teo aloha ny karaman'ny mpiasa, teo ny knapsa, teo ny hostia, teo ny mpitandrina isan-karazany sy ny président sy ny odapatra izay tsy maintsy andoavana karama. Ny mamaritra ny hoe mpiasa am-piangonana zany dia ny mpiasa am-piangonana rehetrarehetra eto amin'ny tanànan-drano. Teo koa ny mpampianatra rehetrarehetra ao amin'ny école fitazatsoa, ao koa ny mpiasan'ny radio, ao koa ny mpiasa raikitra ao amin'ny école biblika. Dia izay rehetrarehetra izay no mame an'io chiffre izay meko. Eo indray ny sekoly fitazatsoa, radio, sekoly biblika. Ny sekoly fitazatsoa tsy hoe karama akory ity fa ny fampandehanan-draharaha rehetra ao amin'ny école fitazatsoa eto an-tanànan-drano dia any Ambatomirahavavy. Eo koa ny radio, eo koa ny sekoly biblika, zany hoe ny karama ny andamin'ity ny sekoly biblika zany
dia natao amin'ity rubrique ity fa tsy natao tary amin'ny karaha mampiasa am-piangonana satria ny antony dia tsy mianatra mandavataona ny mpitandrina fa 3 volana eo ihany dia misy ilay indemnité izay omena ny mpampianatra sekoly biblika izay misy eo amin'ny 10 mahery eo ny mpampianatra ao. Dia io manome 39 565 092 na 197 825 460. Io ny sampana alady mpitandrina 20e ny voady. Io le 20e nyresahako teo hoe niditra tary amin'ny miditra lizy dia navoaka mba ho ampiasaindry zareo. Teo koa ny volany sampana izay niditra tary amin'ny fidiram-bola dia tsy maintsy aloha any amin'ny zareo. Teo koa ny voady marobe isan-karazany izay araka ny soratantsika dia mandeha amin'ireny tompony voady rehetrarehetra reny ny vola miditra tamin'ny izy ity teo ny alahady mpitandrina izay anaovantsika isaky ny mois de novembre dia tsy maintsy alefana amin'ny tompony. Io dia mahatratra 395 737 432 na 1 978 687 160 FMG. Teo ny fampandehanan-draha rany fitandremana taninanandrano izay be eo ny sakafon'ny dekona rehefa fandraisana, ny fitaovam-pandraisana, ny entretien isan-karazany izay mahatratra 232 129 625 na 1 160 648 125. Ny farany dia ny asa sosialy izay ataony fiangonana. Izy io dia mahantra fanampiana fiangonana ravan'ny cyclone, ny fanampiana ny mpitandrina izay sahirana any ambanivohitra any. Dia io dia mitentina 60 051 634 na 300 258 170. Misy indro-kely tao amin'ny sekoly fitazajo teo ny ofatrano dia ao anatin'io ny ofatrano satria tsika manofatrano atsy amin'ny sekoly fitazajo. Ny totalin'izay fandaniana rehetrarehetra izay dia 1 338 279 260 na 6 671 396 300 FMG. Rehefa atao ny fanalana ny recette sy ny dépense dia ny sisa teo an-tanana tamin'ny 31/12/2022 dia 44 937 140 na 224 685 700. Izay no tatitra tsotsotra. Ny tenay dia misaotra tsika rehetrarehetra no nanao an'io na foy an'io araka le toriteny teo hoe ampitiavana. Nisy tao nanome be, nisy tao nanome kely dia arakaraka ny fanomezam-pahasoavana azontsika tsirairay avy dia misaotra tsika rehetra. Misy fanamariana kely eo ampanaovana ny fisarahany tanànan-dranotsika sy ny foibe satria araka ny hitantsika teo dia be ny asan'ny foibe na ny ara-boly zany na ny ara-panahy zany na ny fandaminana dia izay no nitsiry ny hevitra hoe aleo sarahana izy ity. Eo ampanaovana azy tsika izao ary mety efa nivory tamin'ny birao maharitra ny tanàna rano ny izahay dia efa misy chiffre ny nalefa nefa kosa tsy definitif ny zavatra iny fa andrana aloha eny an-dalana eny tsika manao an'le izy ary dia angatahana tsika rehetrarehetra izay manana fanomezam-pahasoavana afaka hanampy ao amin'izany mba hiaraka ikeo-ndoha amin'izay zavatra izay. Tamin'ny voalohan'izao aloha dia ny sarza fixa rehetrarehetra dia alefa any ho tantana ny tanànan-drano nefa
mbola tsy tena izy zay a fa eo ampanaovana azy tsika rehetrarehetra koa dia mino a fa amin'ny ty taony ty a dia hisaraka tanteraka ny tanànan-drano sy ny foibe. Faharoa dia izao no natao dia noho ny fahatsapana fa hoe mavesatra tokoa ny fandanim-bola izay ataon'ny tanànan-drano satria tanànan-drano daholo a no miatoka ny fampandehanan-draharahan'ny foibe dia neritreretina hoe ampandraisina anjara ny any amin'ny faritra rehetrarehetra ny sinodaparitra rehetrarehetrany a dia amin'izay a manamaivana ny volan'ny tanànan-drano dia mba hahafahantsika eto tanànan-drano manao zavatra miroso lavidavitra kokoa dia voninahitra ny a ho an'Andriamanitra irery any misaotra tompoko. Zay a mazava amintsika zay rehetrarehetra zay misy fanamariana kely a mitsolitsofina eto aminay misy ireo délégation zay miaraka amin'ny Dada misy izy ireo a dia manao vola am-paosy mihitsiny tsy maka vola ho an'ny fiangonana mihitsy na ny fiarakodia miaraka amin'ny Dada na ny sakafo eny an-dalana na ny sakafo any amin'izay misy anay rehetrarehetrarehetra any aloha zavy zany fa vokatry ny fon'ny olona zany ka dia lazaina aminareo fa ao ny firen'ny Dada mandeha roplanina sy ny namany a mbola misy hafa koa tsy maintsy manaraka ny Dada satria Dada tsy mandeha irery fa mba misy olona anankiray farafahakily miaraka amin'ny Dada eny ambony roplanina dia sy ny sisa rehetrarehetra zay tsy maintsy aloha ho an'ilay toby na fiangonana andehanan'ny Dada dia tsy maintsy manampy kely an'izany daholo tsika dia zay tompoka dia azafady indrindra no rakitra ary fanatitra isika nomboka amin'izay mifanatitra raha nanohana ny fonao ny voalaza teo a mitehitratra ianao manao hoe Jesosy a ohatrany tsy nahavita aho a aloha avy raha manohana ny fonao zany ka tsy nitondra vola ianao a na sika ry ataonao a tsy maninona mihitsy a pasika ny andro zao a vahao ka onatrehan'ny tompo ny fonao a dia anome anao ny maimaim-pona koa Andriamanitra izay mamiam-pifaliana ary no kasitrahana indrindra rakitra voalohany sy ny rakitra faharoa araka ny fanao procession rehefa avy eo a sotra to Simba isin suni rumani
Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratran'ity andro alahady andro fandraisana ity tonga eo amin'ny fotoana makina ny rarahan'ny fiangonana isika vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ampatsahivina fiangonana fa anio alahady 2 avril dia ny vakitentsika ao amin'ny Joba toko fa 120. Filazana noho ny andraikitra betsaka taterahan'ny ray aman-dreny Dada voalohany FPVM ary noho ny amehana samy hafa dia toy izao manaraka izao ny fandaminana ny dinika ho an'ny mpiomana tokana amin'ity taona 2023 ty sy ny fanateran'ny iraka kahier ao amin'ny sekretera ny fifoazana ny Antsinjo Arivo ny Ambatomirahavavy ny Alaotra Mangoro ny Marivoay ny Anosy ny Sava ny Fandrea dia ny 13 mars 2023 ka hatramin'ny 15 avril 2023 ny Ambohidanerana ny Ambondrony Fe ny Kelilala ny Masina dia ny 1er juillet hatramin'ny 12 août 2023 ny kahier zay tsy voantitra amin'ireo daty ireo dia tsy hoentina mbavaka intsony fa miandry amin'ny fotoana manaraka ny mpiomana nahafeno ny fianarana 2 taona ka nahavita manodidina ny 200 ireo eo hatao dinidinika fa tsy 2 taona fotsiny anjaran'ny mpampianatra no mijery ny kahier ny mpiomana hoy ny tompon'andraikitra. Filazana ihany ny tony ny birao maharitra ny fitandremana tany nanandrano dia mampafantatra antsika loholona ny dekona eto amin'ny fitandremana tany nanandrano fa ny fifidianana ao birao ny dekona dia atao ny asabotsy 22 avril amin'ny 2 ora tolakandro. Ny taratasy firotsahana ho fidiana dia raisina ao amin'ny sekretera ny fiangonana manomboka ny alatsinainy 27 mars izao iteo. Ny farafanaterana ny taratasy firotsahana dia ny talata 4 avril amin'ny 4 ora hariva. Ny andinindininy sy ny fipetra momba fifidianana dia hipetraka eo amin'ny petadrindrina amparikina ary ovakina isaky ny gropy ny diakona. Avy amin'ny birao maharitra ihany ilazana isika promotion na fiangonana hafa izay manao fikasana hivarotra na hizara sakafo na koa hivarotra be eto anivon'ny fiangonana reny ny tany nanandrano
mba handalo ao amin'ny biraonitonian'ny fiangonana efatra sy ronjato haka ny fahazondalana sy andray ny toromarika rehetra momba ny fampiasana ny eto amin'ny fiangonana mankasitraka rehetra ho antsika amin'ny fanekena ny fandaminana hoy ny tonia. Ilazana ny iraka ny mpiandry rehetra mba ho tonga amin'ny ray ora atoandro ho fanomanam-panahy ny fisotroana rano Jesosy ny talata masina ny fa-4 avril aoka ifampilaza ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra hoy ny tonian'ny fifoazana. Avy amin'ny sampana katezata izay sampana kristianina tanora zandriny dia mampahafantatra antsika mpiara-mivavaka fa misokatra ny fampidirana mpikambana vaovao mandritra ny volana avril iray manontolo ny 1er avril, 15 avril, 22 avril, 29 avril ny fotoana fivoriana dia isaky ny asabotsy ariva amin'ny rora sasany ao amin'ny efitra 318 ny fepetra amin'izany dia ireto manaraka reto 9 taona ka hatramin'ny 520 taona mpiara-mivavaka eto amin'ny FPVM Tanànandrano koa dia manantena atsika rehetra izay mikasa anatevin-daharana ny sampana amin'izany. Avy amin'ny vondrom-pampianatra ny sampana vondrom-pampianatra dia efa mampandray antsika mpiara-mivavaka lasy vavy tia mihira tia mandihy tia manao tantara maniry tory filazantsara hidiran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hetsika dia atao atam-piangonana sy mandritra ny tafika masina tselika tafika masina lehibe fa ny fandraisana mpikambana vaovao ny vondrom-pampianatra dia manomboka ny 20 febroary ary mifarana ny 20 avril 2023. Marina fa ny asa manokana sahan'ny vondrom-pampianatra dia manorina manampy amin'ny fanorenan'ny fiangonana ny fanampiana ny sekoly amin'ny fanofanana fanomezana fitaovam-pianarana koa manainga antsika mpiara-mivavaka rehetra ary ny vondrom-pampianatra anatevin-daharana ny sampana ninonina asa ataontsika ary entanina manokana koa ny katekomena sy mpandray fanasan'ny tompo mbola izay tsy mbola ao anaty sampana. Ny Fotoam-pivorian'ny vondrom-pampianatra dia ny alahady maraina aorian'ny Fotoam-pivavahana voalohany koa ilazana izay efa mpikambana mba hanavao fisoratana anarana. Mbola tsy vita ny riana faha-4 ve? Mbola tsy mirehitra ny jiro toy izany andraraha fifaliana avy amin'ny CFF fifaliana lehibe ho an'ny korala foibe CFF ny mampahafantatra antsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra fa ny fampidirana mpikambana vaovao dia ho tanterahana ny asabotsy 15 avril izao manomboka amin'ny ray ora atoandro amin'ny salle 315 toy izao no fepetra amin'izany feno 12 taona hatramin'ny 17 taona mpiangona manana numéro eto amin'ny FPVM Tanànandrano efa mpandray fanasan'ny tompo na efa mpianatra katekomena tia mihira sy midera n'Andriamanitra. Marina fa amin'ny fotoana io ihany koa ny fampidirana mpikambana vaovao amin'ny ity taona ity hoy ny tompon'andraikitra koa satria efa vita ny fanatitra dia tolotra ny Dada aloha ny procession. Ia no procession tsika izao anao ny hira fa 270 boky hiratsika 161 iza vahiny malala lazao ny anaranareo fa iza zay moy indrindra malala ka iza moy anareo manontany anao Jesosy zahay le tena nanota fa tsy nahavita zany fahafolon-karena zany Jesosy kanefa nandray indrafoa na diso zahay sy nanota loza tsy mbola nanjoanaika vahiny sika etya fa tompo tanàna ria ampozisaka iza fa misy fiainana mandrakizay miandry antsika any andiny voalohany any tsangantsika rehetra. Zavahini lazao ny anarana iza indrindra manala iza moiana zahay tena mpanota kanefa nandray indrafo diso diso sy nanota ny loza tsy mbola nazo sakaiza fa misy fiainana mandrakiza vahino
fa tsy veromaina akory izay ataonay atio anao fa nomenao anay maimaimpona mihoatra zay vitanay tetỳ an-tany ny fiainana paradisa mandrakizay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleloia masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahitany rehetra petraka isika nareo vehivavy azadiny poketra nareo efa namety torohevitra ny plaza lazaiko aminareo mpanao voady rehetra fa tsy azo tononona be dia be tsony akory lay taratasy gazety alefanareo eo fa zay tena ilaina mihitsy hoe misaotra n'Andriamanitra fa nahazo asa na afampanadinana dia mangataka zao mbola ataonao hotainao ny fianarako zotra zay andry fa tsy azo atao lavabe tsy mandalo ny fiainantsika ty manentsika ora isika namantsika ary ohatra ny tezitra nanao hoe lava loatra ka dia aloha zay findra fiangonana azy zany fa tsika tsy miditra amin'izany fa anenina eto moa tsika moa tsy hivavaka va dia mba maharita kely fa efa niezahana mihitsy ny anaovana azy fohifohy toizana ny famakina ny rarahan'ny fiangonana fifaliana avy amin'ny CFF ihany fifaliana lehibe ho anay chorale fohy be FPVM CFF ny manasantsika rehetra ho tonga ifanotrona sy idiran'Andriamanitra mandritry ny atsapanahy mitondra ny lohateny hoe Pasika anilanao izany dia ho tanterahana ny alahady 7 avril ho avy izao manomboka amin'ny 10:00 ao amin'ny 4e étage manantena ny fahatongavantsika maro ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Reto kosa tsy misy ny zanatsika nanorona tokantrano tsisy taratasy tonga filazana manjo amin'ny finoana ny fitsangana ny tena maty no ampandrenesana anareo ny fidimandriny reto olona manaraka ireto Ravaoarso Arlette dia nodomandry teo amin'ny ny asabotsy 25 mars rehefa ny vahiny 7 taona teto tany hoy ny vadiny Ralair John Clément zanany ny fianakaviana manontolo nofiny dia efa voalevina ny alatsinainy 27 mars tany Avarabohitra Zafimbazaha izy dia namelan'ny fianakaviana fararakitra 50,000 francs. Razaka Arivony Zaki sy Razaka Arivony Ranto Tinaniky dia nodomandry hoy ny vadiny ny reniny Davidson Aimé Eliana ny zanany zandriny Razaka Arivony mialy Tinanely ny ray tapo aminy ny fianakaviana manontolo ny ireo razana ireo dia hoentina hiala ao amin'ny faculté de médecine Tsakaviro ny alatsinainy 3 avril rapitso amin'ny 12 sasa maraina reo entina nomezam-boninahitra n'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana FPVM Tananandrano mialohan'ny anasiana azy any amin'ny fahasandrazany eny Ambohy Mamory. Ranaivo Joseline volana Tadiarivelo dia nodomandry rehefa ny vahiny 570 taona teto tany ny 30 mars teo hoy ny vadiny Rakotarsogy ny zanany ny fianakaviana manontolo izay soloany Rakotarso Iajatiana sy Seheno Diakona groupe 4 BFR ny nofiny dia efa voalevina tany Andranovelona Ilafy Avaradrano Andriamanitra tompon'ny fampiononana ny ampionona ny fianakaviana Tramanjo. Ireto kosa ny voady voaray atao amin'ny Madame Lalatina voady sy fahafolon-karena voaray avy amin'ny FPVM Argenteuil 750 € na 3,420,000 ariary mitsonjara toy izao. Ny mpitandrina ambanivohitra dia 385 € na 1,755,600 ariary. Ho an'ny Toby Ambohidanerana dia 365 € na 1,664,400 ariary. Zay any famakina ny rarahan'ny fiangonana dia ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany dia roso amin'ny famakina ny voady isika dia samia miaino tsara.
arak'izany ary any dia tonga eo amin'ny fotoana amakina ny reto voady
He's
beginning and the end. Everlasting Father, the great I am. Sing holy, holy, holy is our God Almighty. All heaven declares the glory of His name. Celebrate the King. Put all your trust in Him. Celebrate the King. Lift up your voice and sing. Celebrate the King. Put all your trust in Him. Celebrate Him. Celebrate the King. Lift your voice and sing. God gave me a song I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. God gave me a song I will sing for the rest of my life. Yes, Jesus is the light of the world. Come, let us celebrate Him. Lift up your voices and sing. Jesus is the light of the world. God gave me a song I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Come, let us celebrate Him. Celebrate. Lift up your voices and sing. Jesus is the light of the world. God gave me a song I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. God gave me a song I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Come, let us celebrate Him. Lift up your voices and sing. Jesus is the light of the world. God gave me a song I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Oh, let's come and celebrate. Come, let us celebrate Him. Lift up your voices and sing. 'Cause Jesus is the light of the world. His love is everlasting. It will never fade away. On Christ, the solid rock, I stand. With darkness all around me, when no one else could find me, You came my way and turned my night to day. God gave me a song I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Come, let us celebrate Him. Lift up your voices and sing. Jesus is the light of the world. He is Alpha
ny 5,000 misaotra betsaka Jesosy io fa dia notahinao ny mpanomponao ka dia tratra amin'ny fahavala amin'ny 30 taona ary dia mbola notahinao ka tratra ny manaraka indray ary iny Jesosy misy vola kely 5,000 ariary anaingona ny altara masinao makataka You've examined my heart and Lord you know me there's no use pretending you see right through me you know where I am you see all I do Lord you're never sleeping you know all my words before I speak you know where I stand and what I seek you know if I'm laughing or if I'm crying Lord you're never sleeping there's no place I can hide from your love I can only survive through your love show me somewhere to go a place you don't know to cover my soul on the wings of the dawn I might fly to the ends of the earth beyond the sky I could go anywhere but you'd always be there wherever I go Lord you know when I sit and when I stand each moment I live I'm in your hand I can't get away from your sweet spirit Lord you're never sleeping long before I was born your eyes could see me you knew all my days before they'd ever reach me
Masina sy Jesosy Kristy malalanay. Misy andrata eo anatrehan'ny fiainanay Jesosy ho mpanjakanay tokoa anao ka dia ombe fahasalamana ary ho taio amin'ny fidiram-bola raiso am-pifaliana Jesosy fa misy vola kely atolotra ho anao vokatry ny vaminay mianakavy 250 000 francs mangataka vavaka avy amin'ny ray aman-dreny mpitandrina tsy tsara toy izao izany 100 000 francs ho an'ny Pasteur RANDRIANATOANDRO 75 000 francs kojakoja amin'ny tranon'i Jehova 75 000 francs ho an'ny Tony Hermanina dia mangataka ny hira 700 tompoko raha azo atao fitambarany 10 alina ariary. Misy fanamariana kely ty farany ilay 10 alina ariary izay voalaza teo tompoko dia ho an'ny Pasteur fanantenana fa tsy ho an'ny sampana fanantenana misaotra tompoko mialatsiny raha misy fahadisoana. Dia toy izay ry havana ny voady izay nataontsika midika fa mamaly vavaka antsika Andriamanitra koa dia mahasotoa mivavaka sy mitalao amin'Andriamanitra. Ny fitambaran'ny voady tato amin'ny ambandriana dia 920 ndriana voalohany 720 riana faharoa raiky amby 30 ary tany amin'ny riana fahaefatra 220. Ny fitambaran'izany dia 920 amby 100 na 186 vonatrany ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'izany rehetrarehetra izany fa ankoatran'izay dia misy raharaha vitsivitsy mahakasika ny fiangonantsika ireto. Efa voalaza teo izany fa manomboka izao dia misy ny fisarahana ny fitantanana eo amin'ny birao foibe sy ny eto amin'ny fitandremana taninanandrano ka izay no antony andefasantsika ny filazana iny mba ho fandaminana eto anivony ny fitandremana taninanandrano ho antsika rehetra na promotion na fiangonana ny velany na iza manana fikasana ampiasa na manana fikasana izarandreny opération nandehanao déjeuner nanao zavatra rehetrarehetra atao anaty ny fitandremana taninanandrano dia ampitiavana tompoko no angatahana antsika andefa ny taratasy fangatahana mba hanaovana ny fandaminana fa tsy sanatria akory hoe tsy afaka natanterahana ny zantsony ny eto amin'ny fitandremana taninanandrano. Faharoa manaraka an'izay dia anomboka hiditra amin'ny herinandro masina isika izao. Araka ny efa mahazatra antsika eto anivo ny fitandremana taninanandrano dia ao ariana ny herinandro masina io tsika rehetra ary moa rehefa lundi de Pâques dia makaiza tsangatsangana daholy. Fandray mandrentsika vao manomboka ny lundi de Pâques dia andeha hanatanteraka sady ny asa n'Andriamanitra. Manoloana an'izany sady efa mahazatra antsika ny fanatitra faharoa amin'ny heriny androany dia atotoka antsika manontolo ny tena izy io dia hoe anaova ny dada vakansa fa izy kosa nefa na tsy andeha hanao vakansa ary dia atolotrotsika izany ho entiny ihany anatanterahany sady ny asan'Andriamanitra any amin'ny toerana lavitra izay andanany sahady amin'io alatsinainy ny Pâques io ka ny fanatitra faharoa amin'ny heriny androany izany dia atolotrotsika manontolo mba ho an'ny dada izany andanany anatanterahana ny asan'Andriamanitra sy anaovany felan-tsasatra kely fo ihany satria be da be ny asa ho tanterahany. Dia toy izay ny raharaha fohifohy fa i Dada no ampafantatra antsika ny momba ny herinandro masina. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Momba ny herinandro masina dia tsotra ihany. Ny raha-pitso alatsinainy moa dia resaka fitiavana. Neny Jiosy ray volana be zao mamaky ny tononkirany Solomona azafady ajereo kely zany micronareo zany fa hatramin'ny tsy mety tsara zay ny herinandro masina manomboka raha-pitso pelona ty nitadolany manomboka raha-pitso dia momba ny fitiavana voalazany iny tenaran'ity tononkirany Solomona tsy efa lano ty pily ty zany mba ajerenareo kely fa tsy matapatapaka izany sary zareo mireziny tsy mety zay momba ny fitiavana dia ianareo tovavy rehetra vao mitsiry fitiavana tiako
ijoro vavolombelona amin'ny olasinainy io na amin'ny roa sasany na ny amin'ny enina ohatra niza izany fitempony fonareo a araka ny tenin' Jesosy ao amin'ny nitenaran'ity tonikiran'ny Solomonina hoe babonao ny foko tamin'ny mpimaso anila. Tovavy rehetrarehetrarehetra hatramin'ny madama rehefa mikakakaka amin'ny mety daholo efa nanontaniako joro vavolombelona inona aminareo vehivavy ny fihetsem-ponareo a maheno an'izany mpimasotra mandeha ataona ilehilahy zany. Sasany teny hoe jitra tanteraka aloha tsy mihetsy sy adiny ray. Ao ny sasany manao hoe za de tezitra be ny fialako tamaina. Ao ny sasany manao hoe tsy natory tsony a nandritra ny telo andro sy telo alina mahatsiaro an'izany. Zay anie le fitiavan'i Jesosy anao hoe manao mpimaso aminao izy hoe aviry malalako hiara hiasa. Dia eo ianao aloha hoe mbola kely mbola zasa jiatra eo anao aloha tsy mahita tory. Fitiavan'i Jesosy anao zany na tonga dia mila mamely tamaina an'i Jesosy hoe avy anao aloha anto be zay vao manao zany fifoazana zany zany vao manao zany mpiandro zany oko zao aloha tamaina. Zany nomenan'i Jesosy be dia be. Dia nareo tovavy tiako mihitsy mbo amin'ny fotoana io latsinainy na ny amin'ny roa sasany ny any amin'ny enina ampafantatra an'izany aminay. Zay ny talata sady fisotroana ny ran'i Jesosy ary Jesosy rery no miasa. Hoy ny soratra masina hoe ny marary rehetrarehetra ny mona ny kilamaina ny jamba etra rehetrarehetra nentina nakeo amin'i Jesosy daholo dia nosotraniny. Akanjo tsotra daholo ny anaovana. Impiandro rehetrarehetra ny iraka rehetrarehetra mandohalika mifona amin'i Jesosy daholo satria be ny olana betsaka ireo kily maina betsaka ireo sampona izay sotraniny Jesosy ireny talata ireny. Azy ireo talata larobia zay vao miasa amin'ny mpiandro rehetra. Ny alakamisy momba ny nanorenan'i Jesosy ny fanasan'ny Tompo. Ny zoma dia fijoroana vavolombelona fotsiny tamin'izay rehetra sitrana tamin'ny herinandro masina. Zay tomboka dia anjarantsika mikarakaran'izany. Misy manontany manao hoe manontany Pasteur hoe inona fanafodin'ny kanserany raty fa any ampitan-dranomasina io olona io. Dada dia tonga ny ampitan-dranomasina miangona voalohany amin'ny 17 juin dia mivory eo amin'ny toerana ray dododolo ny FPVM rehetra ao Paris sy any Frantsa. Misy fiangonana 12 any dia mitady toerana anankiray malalaka be aloha fiaonana amin'ny data sy fanaovana amin'ny programa rehetra sady fampiarabana. Eto any izy fa zany kanser zany tsy maintsy miresaka amin'ny dada aloha fa tsy mahasitrana an'io itsika. Raha teto toerana izy dia ento talata kanseranao fa in Jesosy no manasitrana an'io. Fa hoana ary ty zavatra ty zay maty indray retirety sisasisa mandany lany be ny fotoana riavana manetsika fotoantsika tsy entsonina leny zay ohatrany tsy mahentsony lany reto pile reto fa mba jereo kely rehefa avy eo ty nanofo hoe resaka vady aloha dia any amin'ny dada zany resaka fa tsy vita zao hoe tsy maintsy nareo roa miresaka amin'ny dada fa tsy olona anankiray. Tia nisy rendez-vous ho antsika rehetrarehetra zay nahazo rendez-vous an' Jesosy tandremo mihitsy tompoko so adininao ny rendez-vous any fa raisiny amin'ny vozona akanjonao ianao ne dia tonga dia atotany.
zany ve ozy ny fanajanao ny mpanjakanao manome rendez-vous anao amin'izao nefa no miavonavona vitatreo ny fiainanao fa tsy miteny aminao tsony io Andriamanitra io mandrakizay miteny aminao zay fa olona marobe nahita faisana tamin'izany nomeny fotoana mivalo maraina Dada zany miasa tsy manarana zany ndana milaza amin'ny directeur anao fito izy any ampiasana tsy tonga ihany ny directeur na tsony tara kely hafa azafady monsieur le directeur amin'ny valo nomeny Jesosy azy amin'ny valo izy mbola eny an-dalana voany ala amin'ny bus izy niraisin'i Jesosy tamin'ny vozona kanjony lehilahy io natotany tamin'ny tany dia izy izy hoe aza miantsa antsony mandrakizay fa maty mban'ny farany io rangahy io itsika izay nomeny Jesosy rendez-vous tsy maintsy anankitelo sao n'ity andro pasika ity nomeny zany ianao ity olo ity dia nanonofo izy fa nahita chiffre V X V dia 5 ny V ny V fahandroa janvier février non janvier février mars avril mai zay 5 mai zany ianao zay 5 mai dia V sy ny X 5 ihany zay zany 5 amin'ny volana mai amin'ny 5 maraina eo tena fahatongavan'i Jesosy amin'ny 4:10 eo efa ifohiny mihitsy ianao dia tongavany noho izany zay nahazo rendez-vous rehetrarehetrarehetra adiny ray meloha dia efa mifoho miakanjo fotsy izy na mpiandry izy na olona tsotra izy dia mipetraka ambony seza le seza koa rakofanao lamba fotsy tsy misy olona ntsony tsy misy olona tapaka soloengana mipilina n'tio rehefa aveo tsy misy olona mihitsy eo akaikinao fa raha misy olona eo akaikinao dia tsy makao aminao mihitsy izy mitandrema fa tsy voazo akory nalala zany fa mitandrema io daholo zavatra anankiray ihany no angatahnao na ny fianaranao na ny vadinao na ny asanao tsy fantatro solity vetivety aloha misy afaka mividy pilina tandremo angamba lany fotoana atsika fa angamba oko zay fa lany fotoana atsika tiakoasosotra efa nisy ny lasana vidy pilina vetivety any mandra-pahatonga amin'ny pilina le nanofena ilay nanofo hoe nandeha avion anao zafady zay maika zay jereo kely re régisseur re zay dia volo daholo manao an'izany fa zafady ile nanofo mandeha avion rehetrarehetra mitandrema ho anareo ho faty anao ny dikan'izay indrindra ianao fa raha nahazo passeport dia manao velomanao tsisy nininy nazonao atao tsody fa raha sady nahazo passeport nao ny any ambonina avion raha pitsanao dia tsy eto ambonin'ny tany tsony fa ianao efa teny ambon'ny avion no natsiary hoe adiniko ny volany vady aman-janako dia nangataka ianao ivoaka dia nisy feo ny teny hoe miandry kely indray fandehanan'ny avion dia falifaly ane ianao mivoaka misaoran'Andriamanitra
ataovy tsara ny didinao jereva attention a dia manatona dokotera fa ho tapaka eo ny lalandranao zay manofo mandeha avion rehetra afa-tsy hoe andeha hianatra raha hoe hianatra ndraika nahita avion a dia hafa indray zay dia okzay ngamba fa lany fotoana tsika manentsika fotoana fa zay resaka vady any amin'ny dada resaka ny aretina any amin'ny dada resaka raha mbola tsy voalaza teo a dia rehefa misy fotoana dada zany mandray olona kely a talata amin'ny valoka hatramin'ny sivy any talata amin'ny valoka hatramin'ny sivy any a dia zay indray dada fa manomana ny fotoana andehanany dada ndia ho any an-dafy fefa menomenina be ny any hoe ngahoany dada anareo taninanandrano rehetra zay saotra tompoko tsangana amin'izay tsika rehetrarehetra ary hanolotra ny rakitra fitiavana mandrakizay a mitiavan'i Jesosy atsika Tiavana mandrakizay toko mitiavana oa iratsito tsy namalia araka le olako befia tenao sy mpaminako tompo lehibe tompo lehibe sy manakeryana nefa tenila zanaka milambana tsy amenive fa tena fitapo no nilanjanako ny zay mivitanay Jesosy misaotra anao zay anao fitiavanao anay tsy miova fa izay dia miovaova fonana amin'izao fa ianao mitana ny tenina hoe za rehefa tianao mandrakizay asoavy ary ty Madagasikara tanyrazanay ty Jesosy nanao fanatitra ho anao zay na kely iny na be Jesosy fonay ho anao fa tsy andrombanao zay raiso zany ankasitrao zay fa mpanompo manao ny asanao dia mamindra fo ho anay tsirairay avy ianao voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina Jehova tompony maro endrika voninahitra tany rehetra vavaka sika
teto ny fanampom-pivavahana Jesosy. Tonga teto ny olona nanao fanatitra ho anao na faly anao zany. Voarainay daholo vavaka nataony ny faniriny. Eny na ny aretiny aza. Ho avy ny herinandro Masina, ilay fotoana sarobidy aminay ny talata izay anaovanao ny asa fanasitranana ho an'ny olona rehetra. Manantena anao izay Jesosy fa hombadika ny fankasitrahanao dia ho tanterahanao amin'izany andro talata izany ny faniriana tsirairay avy Jesosy. Izay rehetrarehetra tosa alohan'ny isarahana eto dia te eo aminao. Ianao manko Andriamanitra mahalala ny adetrany ato volaninay aza tsirairay avy ary. Isan'ny olona mahantra tetỳ ambonin'ny tany ianao. Kanefa ianao ny teny hoe tsy mba manotsinitsinina ny vavaky ny mahantra Jehova. Fa raha mitaraina ireny dia miaino azy aho. Noho izany teninao izany Jesosy dia ndreto izay mpanota rehetrarehetra. Be ny ratsy vitanay, betsaka koa ny mampatezitra anao. Nefa anao ny laza fa raha tia ianareo angatao izay tianareo na inona fa omeko anareo zany. Noho izany teninao izany Jesosy dia mino aho efa mitodika amin'ireto olona rehetrarehetra reto ianao hatrany amin'ny rihana fahaefatrany. Misaotra Jesosy. Hoeny amin'ny W tsirairay avy ianao hiaraka amin'ny anjelinao hanoratra ny vavaka izay tononinay Jesosy. Any an-trano tsy afaka mivavaka izay fa kitabatabany any teny ratsy aza. Ary izany foana nataonao Jesosy hoe tapenako ny sofiko fa tsy hainy vavaka ataonao aho. Asa velonao faty antoko izahay. Fa rehefa amin'ny andro lahady kosa faly ianao. Manerika maniry ianao araka ny tenao hoe te ahita ny endrikeo aho. Ireo izy Jesosy. Tandre ny feonao aho. Mandohalika izay Jesosy. Manoloana ny fahamasinanao. Mitaraina aminao fa mpanompo. Tanterao ny teninao hoe inona ny tianao ary hatoko aminao. Dia ianao ny vavaka i Jesosy. Misaotra Jesosy. Voasoratra izany vavaka izany. Ny tananao nanoratra izany. Dia hiakatra any an-danitra ianao Jesosy. Eo amin'Andriamanitra iray. Ianao no naheno. Ianao no nanoratra. Mba tsy hangalarin'ny devoly eny an-dalana izany vavaka izany. Fa nao niaro an'izany Jesosy. Ny malala anao no hitanao. Nahafaly anao no nahita ny endriny. Ravoravonao nandre ny feony. Tanterao Jesosy ny tena hoe tsy maintsy
tongako any amin'ny raiko anao a androany raha misy azonao atao Jesosy dia valeo reny vavaka reny fa mba manana niza moa zahay fa ianao no Andriamanitra mpanompo ihany no mangataka izany Jesosy ary mbola nomponao zay rehetrarehetra amin'ny andro mbola omena ho anay ho voninahitra ao dia ny anaranao nangatana izany Jesosy rainay izay ny an-danitra ho Masina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany takany any an-danitra meo anay no ny anasa azo anay ary mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay ary tondrana amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisontsojano ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nolazainy tamin'ny apôstôly Paoly hoe ampy ho anao ny fahasoavako mba ho aminareo rehetra ny zany ny enjehany izy fa nanoana azy ny tompo torombato izy maty fa ny fahasoavanao mbola nanangana azy tsy mbola fay fahanomponao hatramin'ny farany fahasoavanao no nanao zany ary ankehitriny hoy ny apôstôly Paoly tehirizina ho any satroboninahitra ny fiainana mandrakizay ary nafaly azy ny eona aminao na dia maty azy mba ho aminareo rehetra zany fahasoavana zany tantana hivimbona an'olon-tsaina an'olom-pahendrena hanome anao ny zavatra rehetra sotra tomponao ny derinao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany halleluia masina 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 Jehovah tompony maro endrika voninahitany rehetra amen. Ho tanteraka tokoa izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Petraka isika dia ny mpandray sisa no mitsana.
Rehavana malala rehetra amin'ny Tompo ampitombona aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny aro avy. Arabaina rehavana isika rehetra nahatratra izao alahady voalohany amin'ny volana avril izao. Andro atserovantsika ny akaran'ny Tompo tamin'ny Jerosalema androany ary iraisantsika latabatra amin'ny Tompo eto amin'ity toerana ity. Ny Tompo dia niteny mandrakariva manao hoe nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny Tompo no manana fiainana mandrakizay. Kanefa hoy Jesosy mba tsarovy aho na oviana no mihinana sy misotro ianareo. Andeha atsiaro azy isika rehavana, indrindra izy nomboana tamin'ny hazo fijaliana amonjy ahy sy amonjy anao. Eo am-pitsanganana ary no anaovantsika ny laharan-kira 7 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa ihany no ataontsika dia isy vavaka ao aorianan'izay. Na fo ny aiko aho anavotako anao. Ivavaka isika rehavana. Misotranao zahay Jesosy eo raha notahinao natratra ty alahady voalohany amin'ny volana faefatra amin'izao taona 2024 izao. Mivelatra eto anoloanay ankehitriny ireto fanasana masina ireto. Mangataka aminao ry Tompo fa mofo mivolavolain'ny tanan'olombelona ihany. Novidiana tany amin'ny mpivarotra ny fangaroaro teny tontolo eny amasino mba tenanao Jesosy Kristy Tompo. Tsy misy pentipentina fa manana ny hery sy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Amasino koa ireto sy ireo reto Jesosy eo fa novidiana tany amin'ny mpivarotra ireo nafangaro tamin'ny rano dia ny rano izay mamelombelona ny zavaboary. Fa amasino mba ho ranao dia le ranao nalatsaka ao fa nadiovanao amin'ny fahotanay sy fanasanao amin'ny elokay. Masino ary mofo tenanao ary masino ny siro anaty kapoka oranao Jesosy Kristy Tompo izany. Ary reto diakona mpiara-miasa aminao tsy nataonao hoe mpanompo fa efa nataonao hoe sakaiza olombelona toy ny olombelona rehetra ihany ireo Jesosy eo. Amasino mba ho mendrika izao fanasana masina izao ka raha handray anao voalohany ireo dia ny voninahitra Jesosy no hita amin'ny olona fa tsy lay mampanota tsy mendrika azy.
ary izay mpandray mifanasan'ny tompo tongeto ankehitriny jesosy io tsy tanteraka izay fa raha vao miratra amin'ny masonay ka mandra-pahaletiky ny masoandro manota foana izay kanefa masino izay jesosy io mba ho mendrika izao fanasana masina izao dia amin'ny anaranao jesosy ary no angatahana ilay fahamasinana avy aminao fa ianao no miteny eo ka ho masina ianareo fa masinao Jehovah Andriamanitra reo misaotra indrindra soko malalo amen mipetraka ny fiangonana fa Jesosy Kristy tompo ry havana tamin'iny alina iny izay namadihana azy dia nandray ny mofo izy ary rehefa misaotra izy dia novakiny ny mofo ka hoy izy ity ny tenako izay zaraina ho anareo zao natao fahatserovana na oviana no mihinana ianareo ary tahaka izany koa ny kapoaka rehefa avy nihinana ny tompo dia hoy izy ity kapoaka ity no ilay fianakena vaovao amin'ny rako izay alatsako amin'ny maro famelako ny elokareo izao natao fahatserovana na oviana no misotro ianareo fa na oviana ianareo ny tompo no mihinana itony mofo itony ary misotro amin'itony kapoaka itony dia manambara amin'ny fahafatesako ianareo mandra-piaviko amen hoy ny tompo indro efa voavoatra ny zavatra rehetra ko asaony olona ho amin'ny fanasana eo am-pizarana ireto famantarana ireto eny amintsika eny ary ry havana no ndeha hanaovantsika ny laharakira fahavalo-valopolo na fahafito-valopolo ao amin'ny firana ny fifoazana ranonaina izay tena mateza ao atapony kalvari sarodalana sady mideza ataontsika izany iray izany dia ho zaraina ho antsika ireto famantarana ireto It's
roa amby fitopolo amby fitonjato ao amin'ny firana protestanta no anoizatsika izany era fiderana ny tompontsika izany manatona an Jesosy izao manatona an Jesosy izao. Itiny zanaka ny foko dia manitra lavitra. God.
Pasteur. Any amin'ny fanaovana fanatitra rehefa vita izao fandraisana fanasan'ny tompo izao
dia mangataka ny katezata anao hira. Aoka fantatrareo zao ny apôstôly Petera fa tsy zavatra mora simba tahaka amin'ny vola fotsy na amin'ny volamena no nentina nanadiovana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana fandraison'i Jesosy Kristy Tompo toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema sy tsy misy fentipentina. Ary jereo ny azo fijaliana hoy ny apôstôly Paoly fa teo ny nanavotana anay, teo ihany koa ny nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy ianareo. Ary teo amin'ny azo fijaliana io lay Jesosy Kristy Tompo zoky malala atsika, lay tsy mitsahatra mivavaka ao atsika, hamandoalika mandrakariva eo ankavanan'Andriamanitra ray, na dia ratsy ary sika mbola mifona ao atsika izy. Teo amin'ny azo fijaliana io izy ry havana no nanao le vavaka mezinezina manao hoe mamelany elon'ny ray eo fa tsy fantany zay ataony. Amen. Manatona aho ka miondrika hanoroka ny tongo masina izaho zay olona tsy mendrika ry Tompo havaozy ho anao. Itsangana isika ry havana. Tsy miova hatramin'ny taloha, tsy miova ankehitriny ary tsy miova hatratr'izay fa za rehefa teo ny Tompo tiany hatramin'ny farany. Ary zao natao fahatserovana na oviana no mihinana ianareo, misaora azy ao am-ponareo. Misaotra anao zahay Jesosy eo ny amin'ny fitiavana lehibe izay natolotra ho anay zanak'olombelona. Fa mitenanao nafoinao satroana tsilo, no le fondefina ny lamvoanao, no fantsihana tamin'ny fantsika rezatra amin'ny tananao sy ny tongotrao, no ny aminay Jesosy ny nanaovanao an'izany. Tanteraka amin'ny teninao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe mihoatra noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ao anatinay ankehitriny nofinao, amin'ny hery anay izany, amin'ny tanjaka anay izany, ahatonga anay joro vavolombelonao eny tontolo eny. O Jesosy kely mandehandeha izay anatanteraka miasanao, ary dia hiasa ho anao, hitaona olona ao amin'ny fanjakanao ao an-danitrao. Misaotra indrindra Jesosy eo, misaotra zoko malalo. Amen. Sotroinareo rehetra ity hoy ny Tompo fa ity no rako dia ny raha mifanekena vaovao izay alatsako amin'ny maro ho famelana ny elokareo. Izao natao fahatserovana na oviana no misotro ianareo, misaora ny Tompo ao am-ponareo. Jesosy eo tsy mba nilainao tsony ny rano zanak'ondry na ny rano zanak'ondry sy ny zanak'ombilahy, fa ny ranao ny nalatsakao, fa nadiovanao ny fahotanay ho fanasanao amin'ny elokay. Mikorina ao anatin'ny tenanay ankehitriny ny ranao Jesosy Kristy Tompo, anadio anay izany Jesosy eo, anafaka ny rofo rehetra ao aminay izany, fa ianao Jesosy Kristy Tompo ny tsy mba azony ny aretina tetỳ ambonin'ny tany, fa mitondra ny aretinay ianao ary mivesatra amin'ny fahotanay ka nidiakapoka miatra taminao na nadiovanao anay izany. Dia misaotra Jesosy, misaotra indrindra Tompo, fa tsy nataona hoe mpanompo intsony izahay,
fa efa nataonao hoe sakaiza koa indreto ny sakaizanao Jesosy. Jesu sakaizana, Jesu ana sati jimafu, Jesu ana rani uluna meki mandawana, Jesu nuti manda, Jesu wana. Iraisany vavaka sera fideranana sandratra izany ry Tompo famomezanay voninahitra ny anaranao irery ihany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah Tompony maro, eniko ny voninahitra amin'ny tany rehetra. Amen. Dia tanteraka tokoa ny izany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana ho tatazana amin'ny fanatitra ho angonina ny kapoaka manatanteraka ny anjara hira ny sampana katezaty.
ry mpandray ny fanasan'ny tompo tonga ny ray latabatra tamin'ny tompo androany zao ny efatra ny tenin'ny soratra masina ho antsika rehetra arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Efesianina toko 2 andininy 9 fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra fanomezana lehibentsika dia ny sanany lahatokana Raiso Jesosy ry havana hitoetra ao anatin'ny fonao. Misaotra an'Andriamanitra tsika vita soamatsara izao firaisana latabatra tamin'ny tompo teto amin'ity toerana ity ary fanomboantsika ny herinandro masina. Hitsangantsika marana amin'ny fotoana ka aoriana ny vavaka sy ny tsodrano nataontsika ny hira fahinina amby 20 fiarana fanampiny andininy voalohany ihany. Hivavaka isika ry havana. Misaotranao zahay Jesosy fa vita soamatsara ny fanompo-pivavahana androany izao alahady atserovanay ny karanao tany Jerusalema. Fa tia mamfatorana tsirairay avy ianao ry tompo dia izay mamatotra anay ety amin'izao tontolo izao. Petraka am-pelatananao ary ny fiainan'ny mpanofinao izay tonga teto. Ianao no natony, ianao no ivavahana eto, ianao ane mbola tsy afoina andao azy ireo amin'ny andro mpiainany rehetra. Totra mambavaka izay ny fiangonanao dia ny fiangonana FPVM manerana amin'ny tany Jesosy eo. Mbola hiasa ao anatin'ny fiangonanao mifanahinao masina ahatonga anay hanina hery hijoro vavolombelona mandrakariva ety ambonin'ny tany ka tsy menatra ny filazantsara izahay fa hanambara ny fahatsaranao Jesosy Kristy Tompo. Mahatsiaro mambavaka ny ray aman-dreninay io Dada Jesosy Pasteur RANDRIANATOANDRO zany Josefa. Efa nataonao hitantana, nataonao hitarika izao vahoaka marobe izao. Mangataka aminao aho Tompo, mbola omenao azy ny hery sy tanjakary fahasalamana ary hatafinao azy ilay fanahy mahery avy aminao ka ho tanteraka amin'ny teninao hoe ny herinao avidiana indray ho toy ny an'ny voromahery. Jereo ny tanindrazanay Jesosy io mba hanjaka eto amin'ity tanindrazanay ity ny fahatahorana anao fa rehefa matahotra anao izahay mamonjy anay ianao dia jereo mpitondra manomboka hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'izay manana andraikitra any amin'ny fokotany any Jesosy io mbola hiaraka amin'izy ireo ianao ka tsy afoina andao azy an'olo-tsaina mandrakariva ka hampianatra amin'ny vahoaka ihany koa hiala amin'ny fampoatsampy fa izany tsy amonjenao amin'ny taninay. Misaotra indrindra ry Tompo dia apetraka am-pelatananao ny fiainana tsirairay avy, ny fiaina amin'ny fiangonanao, ny fiaina amin'ny firenenay mba ho tanteraka amin'ny teninao hoe satria velona dia ho velona ihany koa ianareo. Misaotra Jesosy io. Amen. Dia ho tanteraka aminareo mitsotra amin'izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hitanareo ane Jehova ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavany aminareo Jehova ka hamindra fo aminareo. Hanandratra ny tavany aminareo Jehova hanome anareo ny fahasambarana sy ny fiadanana. Aza matahotra hoy Jesosy. Aza merikerika foana fa mpanompoka ianao efa nofidiko tsy mba hariko. Misaotra Jesosy io. Amen. 20 amin'ny firana fanampiny ary faranantsika amin'ny Trinité Masina izany.
voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia samita in'Andriamanitra ry havana mipetraka vetivetsika miandro ny fandaminana ataon'ny diakona. Tu